Fahalomerabantsika tsirairay avy-indray tratra ity zoma fa 1 ny volana janoary ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao ary misaotra an'Andriamanitra indrindra isika fa mbola nomeny an'izao marain'izao aloha andirantsika ny hamofina inan'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrizan-danitra mbola vempisaoranao zahay ny amin'ny maraim-baovao izay omenao anay. Tarito amin'ny lalany marina izahay ary ampianaro dia hivavaka. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao mitarika ho amin'ny marina ny vavaka. Nalaina amin'ny Jaona 7:7 manao hoe raha misy olona tahana ny sitrapony dia hahalala ny amin'ny fampianarana izy na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho ahy io. Amen. Talohan'ny atrehan'i Jesosy n'ilay adiny farany amin'ny herin'ny maizina dia nandrandra ny lanitra izy ary nivavaka ho amin'ny mpianany ny mba hiarovana an'izay mino azy amin'ny ratsy eo amin'izao tontolo izao ary ihany koa ny hanamafisana azy ireo amin'ny fahamarinana no votoatin'ny fangatahan'i Jesosy. Tsy navelany haminavinana atao hoe fahamarinana isika fa nampiany ihany koa hoe ny teninao no fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra no fitaovana tanterahana ny fanamasinana antsika. Zava-dehibe tokoa arak'izany ny ahafantarantsika tsara ny fampianarana masin'ny Baiboly. Tena ilaintsika ny mahatakatra ny tenin'ny fiainana tahaka ny ilain'ireo mpianatra voalohany na fantatra ny drafi-pamonjena. Tsy hanana fialan-tsiny isika raha tsy mahafantatra ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra noho ny tsirambina ataontsika. Efa nomen'Andriamanitra antsika ny teniny, fanambarana ny sitrapony ary nampanantena ny fanahy masina ho an'izay mangataka azy izy mba hitaridalana azy ireo ho amin'ny marina rehetra. Ary ny fanahy tsirairay izay maniry marina hanao ny sitrapon'Andriamanitra dia halalany amin'ny fampianarana. Hatramin'ny andro nandravan'ny zanak'Andriamanitra an'ireo hevitra nibahana mialoha sy ny tsy finoan'ny olombelona dia tsy niova ny fihetsika izao tontolo izao manoloana amin'ny fivavahana. Ny fanoherana sy ny fanalam-baraka tamin'izany androizany ihany no tsy maintsy hatrehan'ny mpanompon'i Kristy koa izao, ko tsy maintsy mivoaka eo ivelan'ny toby izy ireo mitondra ny latsa izay nentiny. Mazava sady feno ny fampianaran'i Jesosy, naharesy lahatra ny fahamarinana tsotra anambarany ary nisarika ny fahalaliana ny vahoaka izany. Vahoaka be no nanaraka azy, talanjona noho ny fahendreny, ny fanaraka tsara tamin'ireo fahamarinana lehibe nitoriany, ny toetra anatin'ny fihetsiny ihany koa. Tsy azo ny divirana, tsy misy salasalana ary tsy azo ny adikevitra fa tsy maintsy hoy izay nolazainy no marina fa tsy misy ankoatran'izany. Tamin'ny-pahefana no niresahany momba ny eto an-tany sy ny any an-danitra, momba ny olombelona sy momba n'Andriamanitra, dia talanjona ny vahoaka no ny fampianarana satria nampianatra azy toy izay manana fahefana tokoa izy. Izany indrindra no tokony hiorenantsika mandrakariva eo aminy, izy ilay mahefa ny zavatra rehetra, mahalala ny zavatra rehetra ary mitsimbina antsika ihany koa. Amen. Ry Rainay tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampio hatrany izahay hitoky amin'ny fahamarinana avy aminao ary tsy salasala indrindra ny amin'ny zavatra efa napetraka ao aminay, indrindra ny fahamarinanao, fa hatsiaro ihany koa fa manana tombontsoa lehibe izay satria efa nomena ny famonjena. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Piaro